satria moa efa tonga fotoanantsika dia manasana indray hitsangana amin'ny toeranao a amin'ny tian'ity hanomboka fotoana manarakantsika fifalianao anay hatrany mahitanao tonga soa fanatrehan'Andriamanitra tiako mba kopakopahanao kely eo akaikinao dia teneno izy hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe alleluia alleluia mankasitraka an'Andriamanitra lehibe satria tena tombontsoa ary fahasoavana ny afahana manompo an'Andriamanitra ary indrindra afahana mbola mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary mankasitraka ihany koa Bishop Patrick sy Révérend Farandrenarivo izay raha aman-dreny ary tena tombontsoa ny manana azy izy ireo no mampianatra manangana mampivelatra manome sehatra afahana mitombo hatrany anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra ary mankasitraka anao manokana tonga eto androany tompo any hikasika anao manokana ireo fanatrehany androany alleluia isotra an'Andriamanitra fotsika rehetra tsika andeha nandratra ny tanantsika dia isotra an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa sy fahasoavana indray men'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity raha eo amin'ny fona rehetra indray nentinay mankasitraka anao amin'ny fona rehetra nentinay misaotra anao satria nomenao anay indray ny afaka hitoetra amin'ny fanatrehanao nomenao anay indray Andriamanitra ny afaka mbola hifaly amin'ny fanatrehanao nomenao anay indray ny mbola afaka hitanao ny herinao sy ny voninahitra hiasa amin'ny fiainanay androany misaotra fantsara indrindra no maninao anay androany misaotra fantsara indrindra no efa nataonao no maninao mba ho anay fotsiny any androany eto amin'ny fanatrehanao ny fideranay rehetra ny fanandratanay sy ny fanomezanay voninahitra rehetra tompo dia ho anao rery any ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao rerenany ny asandratray mandrakizay amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy alleluia alleluia tsara loatra io Andriamanitra io misy olo mino an'izany ve raha mino an'izany ianao dia tiako ianao ilay tena hifaly androany fa manan'Andriamanitra tsara ianao alleluia Oh
Masany tokoa Andriamanitra tsara loatra amin'ny fiainana isan'andro ianao. Zany Andriamanitra no mahatonga anay midera anao satria tsara ianao. Zany mahatonga anay manome voninahitra anao satria tsara loatra ianao isan'andro. Tsara aminay isan'andro ianao. Tsara ny fitondranao, tsara ny fitantananao, tsara ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay. Ianao irery ihany nomeny anay voninahitra androany. Ianao irery ihany ny sandratra androany. Fa tsara loatra ianao. Miracciano ni marai Ceso Una nuilesa Fazzarano Ciami piana Ceso Irani Anteli Ceso Deve-te que achar influência. Ceso Miracciano ni marai Ceso Una nuilesa Fazzarano Ciami
Andriamanitra tsara mpanao tsara ianao tsy mitsahatra manao ny fahatsaranao amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra tena maminay ianao tena tiana ianao satria ianao no efa nitianay taloha Andriamanitra misaotra tompo fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay ary zany no namparetanao famindraponao aminay mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerana ianao alleluia mirabanao ary misaotra anao ihany koa tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity misaotra an'Andriamanitra afaka mitondra anao ao anatin'ny fanatitra tena kaikinao tonga amin'ny fotoana mety tsika zao hoe ankasitrahako anao ray aman-dreny satria fahasoavana ny fahanamanana anjara anatin'izao asa fanompoana zao anao fanatitra isika fanatitra anankiroa nataontsika amin'ity an'io ity ny voalohany ampandrosoantsika ny azam-piangonana ary ny faharoa hitorintsika filazantsara ary raha ohatra anao ny fahafolo-karenanao ianao na misy voady masina na misy voady spécial fanatitra spécial tiany fanamasina ataonao afaka manangatanana ianao dia afaka manome anao valopy ny tompony andraikitra ao anatin'izay tadio fa ny fanatitra dia tena fahasoavana ngeza be ho aso ho anao amen opportunité ahafahantsika mamafy ary mijinja ihany koa omen'Andriamanitra anao zany amin'izao fotoana izao menao fa vonina efa niomana tanatin'izany ianao manova ny tsara indrina ho an'Andriamanitra amin'ity an'ity tiako anao hitsangana resena tananao fanatitra dia hivavaka isika raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy satria menao anay ny fahasoavan'Andriamanitra mbola afaka amafindray amin'ity an'ity araka ny teninao ho ianao hoe miderany Jehova tompony maro fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony dia izay mitondra ny fanatim-pisaorana ohatran'i Jehova fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany misaotra anao zay satria amerina ny fahatsarany tsirairay avy indray ianao tahaka ny tany aloha Andriamanitra amin'ity an'ity amin'ny alanan'izao fanatitra izao ary ny tsara lavitra mbola tsy nilozanay Andriamanitra ary efa manomana an'izany manomana anay ao anatin'izany isan'andro ianao Andriamanitra mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy nga eo mivavaka amin'ity androany ity ninina na iza amafy amin'ity androany ity Andriamanitra aoka ny voeny am-pelantanana ho amasinina fanamasina ao akasitrahana eto amin'ny fanatrehanao ary aoka ho marina zany teny zany Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay manome amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana androany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen afaka mahazo toerana ianao alleluia ho antsika rehetra zay any amin'ny toerana hafa any ambadika any ka te hanao fanatitra ianao misy ny numéro tellement zay andefasanao amin'ny vola amin'ny laharana 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 afaka mandefa RTL Money ihany koa ianao amin'ny 033 02 092 30 033 02 092 30 na Orange Money 032 97 096 84 032 97 096 84 izany ihany zavatra tsara ho fantatsika amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fotoam-bavakantsika rehefa avy eo toy ihany koa ny fotoam-bavakantsika ao anatin'ny tamajotra Facebook zany ao ihany koa ny amin'ny page fiangonana Saina ao ny amin'ny radio fandresena FM 97.4 afaka manaraka an'izany ianao amin'ny enina ora maraina aomby folo ora sasany atoandro amin'ny enina hariva ary amin'ny valo ora alina ihany koa kolokoloa ny fiainam-panahinao fa tadio fa ny fiainana dia ara-panahy zavatra azo antoka dia zao hoe no ny ten'Andriamanitra hoe rehefa salama sy ambina ny fanahinao dia salama sy ambina amin'ny zavatra rehetra anao amboaro ny fotoananao vokiso ny fanahinao dia ho hitanao fa afaka ilamina ny zavatra rehetra amen sa tsy amen ya ao anatin'izay dia anao hira foy reto koralantsika reto Hallelujah
antsika anao ray ilomano sady ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sandrato ny tananao dia mivavahany tsy rehefa vita amin'ny fanatitra hoe Tompo manaova zava-baovao amin'ny fiainako androany. Raha eo manaova zava-baovao amin'ny fiainana tsirairay avy androany. Efa eto ianao ary efa vonona ho anay. Efa vonona ny fakakana ho anay androany. Ty izay fanamasonao misokatra tanteraka ny fonay. Misokatra tanteraka ny fonay ho anao fanamaso. Dia isika ariry androany hoe renouela zainao dia marina sy matoky. Antananao ao matoky izany ao tsy mbola nanary ahy ianao. Halleluja. Renouela zainao dia marina sy matoky. Matoky anao ao bara hoe antananao ao matoky izany ao. Simulana nariana. Hallelujah, hallelujah. De mula vertiga no renula zaina de marna smatuki. Renula zaina de marina simatuki. Matuki ana hantana na
masina misaotra anao fety anao androany hiasa anatinay tsirairay avy ka zay tsy voaovan'olombelona sy ny efort-ny tsirairay avy ianao hanova azy androany sy tsy vita ny fiezahana sy ny disiplinina rehetra sy tsy vita ny asa mafy sy ny fahazava-tsaina rehetra ianao hanova azy androany sy tsy hainy olombelona ataonao androany ianao hanokatra an-dranomasina mena amin'ny fiainana tsirairay avy ianao no hampamora ny sarotra rehetra androany ianao namadika ny impossible au possible androany fa mbola tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka masoerana isika resaka vetivetsika mikasika ny fofonain'Andriamanitra amen Genesis toko faharoa ka ny andeny fahafito Ezekiel toko fahafito amin'ny telopolo ka ny andeny fahasivy Genesis toko faharoa ka ny andeny fahafito Ezekiel fahafito amin'ny telopolo ka ny andeny fahasivy fakiko amin'anaran'i Jesosy ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary ny fofony fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy Ezekiel fahafito amin'ny telopolo ka ny andeny fahasivy do izy tamiko maminany amin'ny fofonaina eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofonaina hoe izao lazain'i Jehovah Tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofonaina ka tsofo ireo voavono ireo mba ho velona izy amen dia ohatra hitako Andriamanitra amaly hitanao eo ny fitrangana dina nataony no fofony ny fofonaina ny vavorony miaraka tamin'izay dia velona ilay izy ary nitsangana tonga olombelona mety tamin'ny fotoana ohatra Andriamanitra namboatra tsy misy hoe iny misy lalan-dramadinika dia mifarifaritany kely dia iny misy ozatra kely dia fo dia vavony dia fa mety ohatran'ireny manamboatra bolongan-tany avadika ohatran'ny olona ireny fa tsy angy bolongan'olona izay tany fa rehefa nasiny fofonaina dia tonga olona velona ohatrasy ianao Andriamanitra ao zay natona makitsika Ezekiel toko fahafito amin'ny telopolo teo amin'io Ezekiel fahafito amin'ny telopolo io dia nentin'Andriamanitra tamina lohasaha anankiray Ezekiel izay feno taolapaty maina dia maina dia Andriamanitra tamin'ny Ezekiel mety velona avy eo ireo taolan'ireo toy Ezekiel ianao no mahalala satria mbola sy tan'izany ary zay nianako ianao rery no mahalala azy dia Andriamanitra lazao amin'ireo maminany amin'ireo taolamain'ireo fa nironofo izy ary aniro ozatra dia soditra anarona azy zay dia naminany araka izay nandidiny ahako dia nifanatona ilay taolana samy namany avy rehefa io ary fa forme le skelety anankiray io le izy dia nanomboka nanironofo dia naniry ozatra dia ny saro manioditra efa tena mirakla goavambe zany satria na izasy ianao ary mbola tsy nampiasain'Andriamanitra ampitambatra taolana izay miparitaka fa dia izay ny zavatra nitranga voalohany sy tamitamikeo nipotra iny fa nisy nofo iny fa nisy ozatra dia avy eo ny saromana hoditra efa mirakla goavambe zany fa saingy olona mbola maty ary tsisy ninina azo raisina avy aminy ary zasy ianao koa nijery an'i Ezekiel nanao an'ilay mirakla dia niteny Ezekiel tena enjana be zany mirakla ataonao zany fa ohatrany tsisy nininina olona maty ireo mavita inona moa ireo dia inona moa zany midika an'ilay hoe nifanatona ny taolana dia izy misy nofosozatra saromana hoditra dia atao iny ireo fa raha mijanona elaela eo ireo dia fofopaty indray niakatra iverina hivovoka ihany ireo zany hoe tsara ilay fahagagana fa tsara fa tsy mbola misy ilana azy possible koa ny fiainanao ohatra zany efa nanao fahagagana Andriamanitra fa tsy mbola ao amin'ilay ilanao azy efa misy zavatra vitsivitsy mitranga fa tsy mbola azonao le tena vokatra farany tediavinao le résultat final ilainao ary raha tsy tongany ianao dia kontony tsy nisy any hoe fahagagana teo aloha inona ny ilaina Andriamanitra ao atongava le izy any amin'le vokatra farany zay atalanjona andraitra fofonaina
inona zavady fofinaina o joba am'bokiny joba fa telo am'y telopolo kely andeny faevatra ny fofinainy tsy to no mamelako ny fofinainy tsy to no mamelako dika zany raha ohatra ka misy tova simba ohatra ny aminao any mety vavony mety tsinay mety tsy haiko tranjaza mety ny tratra mety ny avokavoka tsy haiko zay mety sy miasa ra-dalàna na simba na potika mihitsy azy mety efa mandora ianao ny ilainao de tsy opération fa fofinain'Andriamanitra fofinain'Andriamanitra ny ampifanantona amin'ny miracle rehetra ny olona sy ny zavatra rehetra ilainao atonga le tedavinao araka ny tokony ho izy de tsy telefônina lafo atsondry manandry makary ny ilainao de fofinain'Andriamanitra Andriamanitra mitsoka ampitambatra na circonstance na taratasy na olona na vola sy zavatra ilaina apety ale tedavinao fofinain'Andriamanitra Andriamanitra hitsoka indray eo amin'ny fiainanao souffle nouveau terekinao Andriamanitra mitsoka indray amin'ny fiainanao Alléluia oya hoe Alléluia ny finalité ny fahagagana ny dikan'izany ny ilaina de fofinain'Andriamanitra Andriamanitra hitsoka amin'ny fiainantsika zay rehefa tsara zanak'Israely ohatra rehefa nandevozina tao Egypte nandritra amin'ny taona maro rehefa 100 taona rehefa namoaka azy Andriamanitra dia no fahagagana lehibe anaky 7 aloha tamin'ny voalohany fa reo fahagagana 7 reo zay natonga ny Egypta tahaka ny désert maty ny biby fiompy potika dolo ny tany naty rano satria nivadika rano tonga ny valala tonga ny vai tonga ny nity izy teo avandrangeza be teny ravarava Egypta zao mihitsy ny tenen'ny mpanolotsaina ny Farao any Farao tsy efa hitanao va fa rava Egypta manina tsy avela andeha reo andevo reo nozy Farao za tsy iondrika amin'ny Andriamanitra ny andevoko rehefa tsy nety mihitsy Farao de hoy Andriamanitra zanako lamatoa Israely ary rehefa tsy avototrao ny zanako de ho vonoko faty ny zanako ao ho takalony de fantatsika rehetra fa maty daholo lamatoa rehetra tao Egypta nanomboka tany amin'ny Farao na mpanompo na mpiasa hatrany any mandevony ny esclaveny zany hatrany amin'ny biby zay voalohany rehetra maty daholo teo Farao vao niondrika toy zay mandeha any nareo fa ity ny tantara de nentin'Andriamanitra izy any amin'ny lalina makeny amin'ny ranomasina mena rehefa tonga teo izy tsy atao ahoana ny epitany eto reo tsy hoe olona fa hoe nanana fitaovana be dabe na nanambola be na nanana sambo olona avy nandevozina ireo faly izy fa afaka fa vao afaka kelikely de problème manatrehana tanao ohatrany hoe afaka tamin'ny fanompotsampo ohatra ianao afaka tamin'ny zava-dratsy anankiray de anompotompo amin'izay mahafinaritra avy toy ny vavolombelona anabavy anankiray za ohatsy izy taloha ny asako a de salamizao dia ohatrany hoe mivaro tena akolaka aho izy ary mahazo vola be mihitsy amin'le asako fa zao azy izy nanolo tena ho an' Jesosy de tia miantoroteny be foana tia miantoroteny be foana ako fa ity ny olana ozy izy ro volana zao ny hofatraniko ny tsy volo satria ozy izy tsy miasa fa efa najanoko le asako zay ohatrany mivaro tena akolaka de tonga ny devolo izy emiko mihitsy amin'ny tena natoko so ngenao miaraka amin'ny olo indre mandeha de volodolo ny hofatranonao ro volana tsy aleonao toy zay tsy nanaiky hatramin'ny fara de nomboka nivarotra izy atody kely 3 isa ny tomboany sa 4 isa de ny miakatra le atody ny tombo 100 ny tombo 200 miakatra 300 kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny faranao indrindra anao rehefa tena miarany amin'ny arasy tokoa ka anomboka hiaraka amin'ny tompo de ohatrany faly be anao fa afaka fa olo ao misy raha maso fa tsy maintsy epitany eo am'izay ny devolo miteny tsy alohanao verina tary ary inge misy tongolo misy eny marina fa hoe esclave ianao fa ianao nge esclave misakafo e mihinan-keny ary misy fasany
aty no zao alevina tsisy fasana sady tsisy ferapara eo anatrany zany olana goavambe zany farao am'izay avany tampotampoka eo dia nisy nyteny tamin'ny farao tratrany tamberytany zanak'israely fa rasinakeo alohan'ny rahamasina me izy andao enjeantsika hovoroantsika ho faty farao natonga zanatsika ho maty lasa am'izay farao niantso ny mpitaingina kalesy le tena elita faran'izay may sy maramila matanjaka ndao enjehany farao testa am'izay ny manenjika azy eo le andranesana eo me mangotraky zany olako zany me saky zany ady atrehako zany to tahaka mampite hiverina am'le fanao taloha eo indrindry tsika zao rehefa teo alohan'izay problema be zay farao riny raha masina eo aloha tokana ny vahaolana fofinain'andriamanitra hoy andriamanitra tamin'ny mosesy ainjiro ny tananao dia sarao ny rahamasina rehefa niditra ny tanana izy dia zavatra nitranga nisy rivotra avy any antsinany nanitsoka nandritry ny alina manaparainy andro dia nanokatra n'io rahamasina io ary mainatra any amin'ny fariny ambany dia sy vomita ny zanak'israely hitanao ny zavatra nylaina teo tsy raha latsaka tsy avandra tsy andatsao varatra avy any an-danitra indray retsy dia fofinain'andriamanitra raha ohatra anao ka eo alohana olana goavana androany misy vahaolana ao anao e tena ekikinao fofinain'andriamanitra ny vahaolanao amen zay fanamasina zay afaka mitsoka indray satria ny fofinain'andriamanitra dia tsy iza fa ny fanamasina ny fofinain'andriamanitra dia tsy iza fa ny fanamasina hitanao tsika zao nateraka indray dia ambara baiboly fa ohatra ny rivotra nge ho zay ny rivotra mitsoka araka izay teny araka ny filazantsara nytsona tsy fantatra hoe avaizy izy nefa renao ny fitsokany dia tahaka izany zay rehetra teraky ny fanahy zany hoe tahaka ny rivotra ny fanahy tsy rivotra fa tahaka ny rivotra rehefa metsika hitanao même manany devoly koa ary ohatra zany mety mahita olo ohatra anao dia zao ny teneny hoe ohatra misy rivotra mandehandeha ho ao amin'ny kiboko ao afa le nidirany rivotra fa le izy efa mambolana mataona ohatra mandeha dia mivadika azy dia mivadika azy miakatra aty dia misy fotoana manepitra azy mila ho faty tsy hoe na minina zavatra mamay izy na misotroka mamay na mangatsika io zavatra io tsy afak'izay satria fanahy maloto rivotra mandehandeha fanahy io rehefa roany zay fanahy maloto zay dia mitsahatra le izy satria lasa tsy voatery hoe mandrezatra ianao na mamoaka rivotra fa fanahy maloto misy fomba maro mety hivoany amin'ny olona anankiray dia tahaka izay ihany koa mihoatra lavitra zay ny fanahy masina rehefa miasa aminao misy fotoana koa ianao mahino rivotra mitsoka ohatra misy rivotra mangatsika mitsoka tampoka aminao tampotampoka eo le aretinao manjavona androany zay fofinain'andriamanitra nangatantsika hitsoka indray aminao ka zay zavatra rehetretinao fa sarotra hatramin'ny raha masimbe eo alohanao hosokafa ny fanahy masina tout est possible ahoana zavary tsy zavatra tsy haintsopo atao tsy misy raha olona atao amin'ny bokiny ezekela dia nitarana hoe fongotra izahay levona ny fanantenanay maina dia maina izahay dia zao ny ten'andriamanitra tamin'ny ezekela 37 io nandiny fefatra amby folo raha zao amin'ny israely fa ho ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velomiko indray ianareo dia hoetiko hiverany amin'ny taninareo indray ianareo amponeniko indray ianareo asa jehovah zay miteny mahatateraka izany inona ny solution nomen'andriamanitra an'ireo fofinaina ianao koa mety ohatra zany mety tsisy fanantena ntsona ohatra ny hoe tena zay zavatra nantena anao ohatra ny rava ao azy matsiaro maina ianao maina ny azy tsy mety ry na tsy mandeha ry mety tsy rasa mety tsy arabola fa mety fiainam-pitiavana mety tsy hitanao tsoa zay fomba anesenydahatra ny rangana raha matoa mba iova fa mampijaly loatra le miara-miana aminy zay tsy vita ny effortnao sy ny moralanao le fofinaina mahavita azy androany angatantsika zay fofinain'andriamanitra hitsoka amelona ny zavatra rehetra anangana indray ny fiainanao ampamora zay sarotra rehetra mino zavy ianao androany ivavaka tsika ivavaka isika angataka ny fanahy masina hitsoka indray amintsika amin'ny fotoana raiky hoe zay le izy fa tonga dia mila miomana anao amin'ny fahagagana tsy voatery za mainao azy voalohany fa mety ianao mifanahy masina de toute façon efa eto
tsy voatery andre rivotra mangatsika mitsoky ianao fa mifinoana ny vavahantsika ary amin'ny finoana no anatenantsika fa hiasa amintsika izy androany tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao amen misy taona vavako amin'ny marary ny finoko dia tahaka ny tenin'ny Job ny fofinaintsy tony mamelona asa raha tadidinao Jesosy rehefa niaraka tamin'ny mpianatra amin'ny filazantsarany Jaona dia ny fofony fofinaina ny mpianatra dia izay raiso ny fanahy masina Jesosy nefa tamin'ny tonga dia te-tany olombelona izy fa rehefa nitsoka izy dia izay raiso ny fanahy masina izy tsy teny raiso ny gaz carbonika izay raiso ny fanahy masina zasenao dia fanahy misy aina ary mipetraka ao anaty vatana avy reny le nyteneniko teo raha henonao tsara fanahy misy aina ary mipetraka ao anaty vatana ary ny fanahy dia tahaka ny rivotra misy taona rehefa vavaka amin'ny raha dia tsofoko ilay marary amin'ny aran'i Jesosy tsara dia zao ny teny ilay olona anankiray izay izay nararika sitrana io zay fa mivavahany paster ve anao teo io zay tsy mivavahany fa nitsofony fotsiny dia manao anao zao vo nitsofina dia ohatra nitsahatra ilay aretana satria eritreretiny fa nitsofoko fotsiny izy ny tena marina maniraka ny fanahy hiasany aminy dia ny fanahy masina manao fahagagana amen ianao ne afaka mitsoka amin'ny vatanao amin'izay marary tsy satria tsy resaka gaz carbonika no mivoaka aminao fa mila minonao fa ianao koa dia fanahy ary ianao tsy Jesosy dia iray ihany ianao tsy Jesosy aloha azava ny resaka ianao tsy Jesosy fa ianao tsy Jesosy dia iray ihany amen dia amin'ny fotoanao hitsoka amin'izay mety vatanao marary dia ny fanahy masina anasitrana anao ny miracle amen ary rasendany aminao any le dossier mila mahazo an'ilay tedavina dia tsofo le izy tozinao dinona ny diran'izany eo mihitsy ny fanahy masina ianao ny miracle ao anao fotoanan'izany androany dia hitsangantsika Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change. Oh Dieu, envoie. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, oh, qui change mon. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Laisse que ma fière. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau,
nouveau. Un souffle nouveau. Oh la maya de l'émotion. Fanamas tokena itsuka mfiananay. Angatao fanamasa itsuka amizay amin'ny vatanao. Itsuka amin'ny asanao. Itsuka amin'ny vadinao amin'ny zanakao. Angatao Andriamanitra mba andefa le fofinaina. Mazaho mitsofa amin'ny fiainako androany. Amin'ny asako. Amin'ny tokantranoko. Amin'ny zanako. Amin'ny viram-bolako. Amin'ny fanimpoko. Amin'ny fahasalamako. Amin'ny sehatra misy ahito. Amin'ny ty olana ty. Mitsofa inay androany. Mitsofa inay androany. Mitsofa inay androany. Aoka le rivotra fanetsinana itsoka androany. Aoka le fofinainao itsoka androany. Fanamasinao. Mitsofa inay amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsofa amin'ny tsaray avy. Mitsofa amin'ny tsaray avy. Aoka le rivotra avy aminao. Le fofinainao Jehova o. Itsoka amin'ny rehetra. Andevina ny rehetra. Amano fatorana rehetra. Ampahiratra ny jamba. Ampiteny ny mona. Ampandreny ny marenina. Ampanjavina ny fivotosana. Hanala ny fatorana. Hanapatapaka ny sandevolo rehetra. Aoka itsoka le fofinaina avy aminao. Aoka itsoka le fofinaina avy aminao. Hamelona ny rehetra. Hamelona ny rehetra. Hampatanjaka ny rehetra. Hanasitana ny rehetra. Hampiroborobona ny asany. Hamelona ny azy amin'ny voninahary. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsofa inay aminay. Mitsofa inay aminay. Mitsofa inay amin'ny asanay. Mitsofa inay amin'ny fanomponay. Mitsofa inay ato amin'ny fiangonanay. Mitsofa inay fanay masonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka anjavona ny aretina zao ihany. Aoka ho tapaka ny fatorana rehetra zao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsofa inay. Mitsofa inay. Mitsofa inay. Ela mama ya ere. Ora mama ya de beshe. Shela mama ya sekere le bonda. Shela mama ya sena la bayande. Combra ya dile variada scombre le banda. Shekere varianda la bababo. Et un fana master zo. Et un fana master zo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mampanjavona ny fivotosana rehetra. Mampahiratra ny maso sy mahita rehetra. Mampanay sofina marenina rehetra. Mampanjavona ny fivotosana rehetra anatinao any. Ninina ary naiza naiza misy fivotosana amin'ny vatana. Didiko zany manjavona. Ny rivotry ny fanamasina ambarako fa mitsoka aminao zao. Manaisitra an'izany mampanjavona zany. Mbarako fa mitsoka amin'ny asanao izy. Amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny zanakao. Halleluja. Amin'ny fironandroany dia hitsoka fa ny fanamasina hitsoka ao anatin'izay. Fanamasina androany manafaka manasitrina ary manadio. Mampitsahatra ny depression rehetra. Ny fikorontanana anaty rehetra. Manafaka anao amin'ny trosanao. Mamadika ny impossible au possible. Mamerina amin'ny lono ireo rava rehetra. Zao ihany. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Mahay ny tompo manasitrana aretin-damosina zao. Mampahiratra ny maso manjavozavo rehetra. Kalababa ya shekere bossa. Mamerina amin'ny lony taolana amin'ny vilana. Lamosina amin'ny vilana.
fanamasina mitsoka anaty kibonao any manasitrana ny tranon-jazanao manasitrana ny tratra sy ny fo mampanjavina ny calcul rehetra kalabaya shede bonde brakate hatramin'ny zanakao ny havanao ray aman-drenao any ivelany any any amin'izay misy azary ny fanamasina mitsoka an'izao manao fagagana tahaka ny tondran'ilay rivotra papelika be dia be ny raraka ohatry ny fasika teo amin'ny Israely amin'izao fotoana izao fanamasina mitsoka mitondra ny olona ny opportunité ny tombontsoa sy ny fahitampity ny vola sy ny asa iraraka eo aminao anatony anao baiboly tsy ny tena hitototo hitady ianao fo zay ho tonga aminao sy atratranao zao fitahiana rehetra zao ho tonga aminao sy atratranao zao fitahiana rehetra zao ho tonga aminao ho tonga aminao ho tonga aminao ho tonga aminao ho etin'ilay rivotra eo aminao etin'ilay fofinain'Andriamanitra eo aminao ny baiboly tsy mampianatra antsika hitady fitahiana fa Andriamanitra no mitondra izany eo amintsika fanamasina mitondra azy zao amin'ny anaran'i Jesosy kalabababo chere de vent un souffle nouveau un souffle nouveau un souffle nouveau kalabaya shire de benda laba sotiny amin'ny asanao sotiny amin'ny fagagana mitranga rehetra sotiny efa mampitsatra ny fitototoana ny fanahina sy ny tebotebo rehetra ianao ary manao fagagana fiaina tsirairay avy tiakanao hiteny amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy ambarako fa mivany olako ary entiny eto amiko entinao amin'ny asako ny fitahiana entinao amin'ny zanako ho entiny rivotry ny fanamasina fahazavatsaina fahendrena entinao atokantranoko filaminana fanambinana fahasalamana fitahiana fiarovana araraka ao aminay etin'ilay rivotra dia ilay fofinainzy to ao atokantranonay amin'ny anaran'i Jesosy dia misaorany tompo amaya sekere soda fanamasy vonilahatra aonao amen afaka masoerana isika tsara ny tompo amen meo any tompo amin'ny finoana isika dia andray nitsodrano dia irava amin'ny fitiavana nomezantsika ho an'Andriamanitra ary amin'ny finoana amen averiko foana fa ny fanomezana tsy ohatry ny hoe adidy atao fa finoana no hamahafazana mba hahafahana mijinja Jesosy tsy mahay mandainga izany ka mampirisika antsika hamafy amin'ity androany ity ho anao izay manaraka amin'ny radio na Facebook afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany amen alleluia tsara tompo hitsangantsika marina fotoana tompo misaotra anao zany amin'ny fotoana menao anay androany sotra ny amin'ny fagagana rehetra sy ny amin'ny fitahiana rehetra tsofoko rano ianao zay voambara taminao teto androany hitanao androany sy amin'ny tiherinandro ty tsy ho disy zavatsoa ianao na amin'inona na amin'inona
mety misy amintsika matahotra hiatrika farany volana amin'ity ndray mandeha te hifaly ianao amin'ny farany volana ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ny amin'ny famatsiana mahagaga rehetra ny tompo ampatanjaka ny fanahinao foana amin'ny herin'ny faherezana amin'ny fitiavam-bavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina izay iresaka aminao foana omen'Andriamanitra anao ny fanahy akaiky sady lalina aminy ahita zava-panalalina ka tsisy olona afaka mety fetsina hamitaka anao fitarika anao amin'ny marina izy ara-pamirapiratra ny tavany aminao kalmenao fiadanana sika rehetra anao hoe amen